Finaritra daholo tompoko tafahoana soamatsara eto amin'ny vondrona misy atsika am'izao takariva ny alarobia alina amin'ny enin'ora ariva aty aminay amin'ny 8 alina ny Madagasikara. Toy ny fanarakitsika isaky ny alarobia alina ny catéchisme d'adulte izay andiniantsika ny lesona ny amin'ny atao hoe ireo titres kristôlôjika. Ka amin'ity anio ity tsika hiresaka ny titre manaraka taorian'ilay Kristy zanak'olona, Jesosy zanak'olona, le titre hoe zanak'olona. Misaotra anareo rehetrarehetra izay nitondram-bavaka nanao teny firare-tsoa ny amin'ny fahasalamana dia isaorana ny tompo fa efa mandroso am'izany tsikelikely, zany hoe tena marina moa de tao anatin'ny somary harerahana dia rehefa ny vatana no manao signal hoe mila misento kely dia naleoko mihitsy aloha ny sento. Ny catéchisme d'adulte moa andro hariva ohatr'izao tsy de maninona fa le maraina aloha najanoko kely, raha sitrapony tompo miverina eto ihany aho amin'ny havitokana amin'ny herinandro raha toa ka mandroso mihatsara ny toe-pahasalamana. Mialoha ny hirosoantsika amin'izay lesona izay ny amin'ny hoe ny zanak'olona dia manasa anareo ary hiaraka hivavaka isika. Jesosy Kristy tomponay eo, misaotra anao zahay nomenao ity takariva ity indray. Navoronao eto amin'izao fandarana izao mba hianatra aminao indray. Izao ny fiainana mandrakizay hoy ianao dia ny mahafantatra anao, izay Andriamanitra tokana sy Jesosy Kristy izay nirahana. Ataovy mahafantatra anao tokoa izahay satria avy am'izany ny loharanom-pamonjena, avy am'izany ny fiainana mandrakizay mba hananay fiainana be dia be. Mialova lalana ny ampon'ny olona ary apetrao eto am-bavako ny teninao satria tsy manana fahalalana feno aho fa ampahany ihany ary sombitsombiny ihany no fantatray. Amin'ny anaranao Jesosy no angatana izany. Amen. Ny hira zay hanomboantsika ny fotoana izay mahakasika indrindra ny am'ilay hoe zanak'olona, le titre zanak'olona dia ilazana ny maha Andriamanitra be voninahitra azy mihitsy azy. Tsy araka ny eritreretintsika azy hoe maha olombelona azy, fa ny maha Andriamanitra mitoetra azy eo ankavanany ray. Izay no tena tsindriana am'ilay hoe zanak'olona. Eo azavaintsika eo zay rehefa avy eo ka hitako hoe ny hira mahalaza izany tsara, ity hira zay fantatsika loatra ity zay amiko manokana dia heveriko hoe ity ngamba no hira fanevantsika ao an-danitra ao ratray. Rehefa mbiany ny andro, mbiany ny taona, samy tonga soa any tsika dia za mahatoky fa ity hira ity no hira atao hoe hira faneva any an-danitra rahatray. Eno finaritra ary mialohan'ny hirosoantsika amin'ny fampianarana sady hiandrasantsika ireo namana zay mbola tavela any afara.
Mbola vavaka eny isika. Ho anao ilay mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana ny voninahitra, ny laza, ny dera, izay fanao hatramin'ny taloha indrindra, ka ho anao mandrakizay. Ianao no saza izany. Miakohoka ao anatrehanao ny zava-manan'aina efatra ao an-danitra. Miakohoka ao anatrehanao ny apôstôly 12, miakohoka ao anatrehanao ny loholona 12, ary miakohoka ao anatrehanao ny anjely atapitrisany maro sy zahay rehetra, ka samy araka hiteny zay ao anatrehan'ny seza fiandrianana hoe masina, masina, masina Jehovah tompony maro, heniky ny voninahitra ao ny tany rehetra. Mitenena aminay indray amin'ity hariva ity Jesosy, ampianaro ny momba anao zahay, ny tsiambaratelo ny lanitra, ka hananana fiainana be dia be. Amin'ny anaranao no angatana izany. Amen. Dia hirositsika amin'ny fampianarana. Iresaka tsika zany androany ny titre kristôlôjika faharoa, izay iresahantsika ny amin'ny atao hoe Jesosy
ilay atao hoe zanak'olona. Ity titra kristôlôjika ity hoe zanak'olona ity dia tsy titra vaovao noforonin Jesosy akory, tsy Jesosy no namorona io titra hoe zaho dia zanak'olona na de nitononony azy zany, fa efa fampiasa, efa nampiasainy Daniela. Iny mpaminany Daniela no niresaka voalohany ny amin'ity atao hoe zanak'olona ity, zany hoe titra kristôlôzika apokalyptika. Titra kristôlôzika apokalyptika na koa titra kristôlôzika eskatôlôzika, miresaka ny amin'ny ny andro farany. Zany hoe raha vao miresaka zanak'olona zany dia ny mby ao an-tsaina avy hatrany dia ny mpaminany Daniela izay nampiasa azy voalohany tamin'ny fahitana zay napahitana azy tao an-danitra. Napahitana fahitana Daniela tao an-danitra ary ilay hitan'ny masony de lazaina hoe zanak'olona. Tadidrio zay, iverenantsika zay rehefa avy eo. Bazy zany tsika zany miainga avy amin'ny fanazavana ny soratra masina. Fa ny antony ilazako zany, iverenantsika zay rehefa avy eo. Idirantsika lalindalina kokoa. Fa ny antony ilazako zany sahady dieny zao de satria tao an-tsaitsika matetika rehefa misaina ny hoe zanak'olona dia heveritsika to manindry ny maha olombelona azy fotsiny ihany. Zany hoe nateraky Maria sy Josefa. Ka ny tonga ao an-tsainy maro raha vao miresaka hoe Jesosy zanak'olona dia ny maha olombelona azy, izay tsy diso akory. Ilay mety reraka, mety nona, ary maty akory aza teo amin'ny azy fijaliana. Tsy diso ara-potokevitra zany, tsy diso ara-dogmatika koa zany. Fa amatsika mianatra sy mandalina de ny fototra ny avian'ilay titra kristôlôjika hoe zanak'olona dia ny manindraindra indrindra ny voninahiny, zay nahatonga anahy nifidy an'ilay hira hoe aleloia ny andelina teo. Indraindraina mihitsy ilay hoe voninahitry ny ao an-danitra zay nananany hatrizay tao an-danitra. Mamaly an'ilay fanontaniana napetrakitsika tamin'ny asa tamin'ny tapa-bolana izy iny ilay korontsika farany hoe misy mieritreritra fa Jesosy tonga Kristy taorian'ny nanaovana batisa azy satria teo izy no nandray ny ministerany. Fa eto de mamaly zany hoe zanak'olona, ny titrany nanana ny voninahiny izy hatrizay tao an-danitra. Hidirantsika zay rehefa avy eo. Zay ny ray faridresaka zany. Kanefa ny zavatra tsara ho fatatsika fa ny zavatra rehetra izay miseho ety ambony tany raha nyresaka soratra masina dia aloky ny tena izy any ambony avokoa. Ny zavatra rehetra amin'ny tontolo ara-panahy na ny tabernakely na ny tempoly na ny hazonaina dia aloky ny tena izy any an-danitra zany ho ny soratra masina. Ny tabernakely sy ny tempoly de aloky lay tena tranon'Andriamanitra zay miandra antsika rahatrizay. Ny mpisorona be tao amin'ny testamenta taloha de aloky lay tena mpisorona be dia Kristy zany lay namaky ny efitra lamba hoy ny epistily ho an'ny Hebreo, nitondra ny nofony ho fanatitra indray mandeha monja ary nitondra zany ao am'ilay efitra masina indrindra dia ao am'ray zany. Dika zay le tabernakely io zany natoa Andriamanitra nampanamboatra ny tabernakely, matoa Andriamanitra namboatra ny tempoly dia aloka hanehoana ilay tena izy ao an-danitra. Zany hoe le tena izy no taloha fa ilay ety ambony tany taty afara ho fanehoana fotsiny izay tena nisy ao. Noho zany le titra hoe zanak'olona dia tena titra avy any an-danitra. Io ny tiako atongavana, titra avy any an-danitra, tsy hoe titra nomen'ny apôstoly azy, tsy hoe titra nomen'ny fiarahamonina azy, tsy hoe titra nomen'ny ohatrany saza zany nomen'ny fiangonana azy, titra nananany tany an-danitra hatrizay. Fa tsy hoe titra no izy tonga nofo mahazanak'olona azy, tsy hoe rehefa tonga nofo Jesosy
rehefa lasa olombelona dia zay no nahazanak'olona azy tsia izay matsy ny fiheverany maro hoe satria tonga nofo Kristy dia lasa zanak'olona. Le titre zanak'olona de averiko indray titre nananany efa izy mbola tany an-danitra pré-existentiel zany. Iverenatsika am'izay ary le teny lazaiko teo aiza le loharano nanovozana an'le hoe zanak'olona voalohany de am' Daniel 7 ny 5 ka hatramin'ny 4:10. Bokin'ny Daniel 7. Sokafy ary ny baibolitsika. Daniel 7 ny 5 ka hatramin'ny 4:10. Ny anaran'i Jesosy. Mbola nijery ihany aho mandra-pametraka ny seza fiandrianana ary ny fahagola no nipetraka teo. Ny fitafiany, eno tsara le description ny fitafian'ilay zanak'olona ohatrany ahoana lay zanak'olona. Ny fitafiany de fotsy toy ny fanala ary ny volondohany toy ny volon'ondry madio. Ny seza fiandrianany dia lelafo ary ny kodiany dia afo mirehitra. Ony afo no nivoaka sy nandeha avy teo anatrehany. Arivo no nanompo azy. Ary analinalina no nitsangana teo anatrehany. Nipetraka ny mpitsara. Endriky ny mpitsara izany. Ary no velarina ny boky. De mbola nijery ihany aho no ny feon'ny teny zafady mioapapana no tenenin'ilay tandroka. Nijery aho ambara-pamon'ny biby. De no le vonina ny tenany ary natao teo amin'ny afo mirehitra izy. Ary ny amin'ny biby sasany de nesorina taminy ny fanapahany nefa no halavaina ihany ny andro iainany mandra-pahalan'ny andro sy ny fotoana. Ary mbola nahita tamin'ny fahitana tamin'ny alina ihany aho. Ary indro toy ny zanak'olona avy tamin'ny rahon'ny lanitra ary nakeo tamin'ny fahagola izy dia napanakekeny teo anatrehany. Ary nomena fanapahana, eno tsara, io zanak'olona io, nomena fanapahana sy voninahitra ary fanjakana izy mba hanompoany fokom-pirenena sy ny firenena avy ary samy hafa fiteny rehetra azy. Ny fanapahany dia fanapahana mandrakizay ka tsy ho tapaka ary ny fanjakany tsy ho rava. Tanareo am'izay zany fa le mahazanak'olona azy de tsy lay heveritsika hoe olombelona manetry tena mihitsy fa lay be voninahitra. Ary hitatsika ny aoriana fa mifamadika ilay izy, lay titre hoe zanak'olona dia titre nomena azy ao an-danitra, fa le hoe zanak'Andriamanitra de titre nomena azy ety ambony tany. Mifamadika le izy, inversion. Zany hoe ny olona no mireconnaître zanak'Andriamanitra ianao. Am'le déclaration na confession de foi na déclaration de foi ataony olona hoe ianao no Kristy zanak'Andriamanitra velona, ny olona no niteny an'izany. Fa ny lanitra kosa no manondro azy hoe izy no zanak'olona izay hoe ilay tompony fahefana rehetra, ilay andongalehan'ny fahefana rehetra, ilay andongalehan'ny anjely rehetra ary ny fanapahana de eo antsorony. Izay le atao hoe zanak'olona. Mifamadika zany. Le hoe zanak'olona de titre céleste. Le hoe zanak'Andriamanitra de titre ilazana an Jesosy any fa terrestre, zany hoe nambarany aminy avy ety an-tany. Iverenatsika zay rehefa ny aoriana fa ato am'le zanak'olona aloha tsika izao. Ny fahasamihafany hoe olona sy zanak'olona ao amin'ny soratra masina. Tsy hoe olona fa zanak'olona. Mateo 5:20 ka hatramin'ny 12:20. Mateo 5:20 ny 12:20 zafady ka hatramin'ny 12:20. Mateo 5:20 ka hatramin'ny 12:20. Menaran'i Jesosy. Tsara tsika mba mampiasa baiboly satria fianarana izao. Ary Jesosy no nahita ny vahoaka betsaka manodidina azy de nanome teny hiala ho eny ampita. Ary nanatona ny mpanoradalàna anankiray ka nanao taminy hoe mpampianatro hanaraka anao aho na aiza no aleanao.
dia hoy Jesosy taminy: ny amboa haolo manandavaka ary ny voromanidina manana fialofana, fa ny zanak'olona tsy manana izay petrahany lohany. Ary nisy hafa koa tamin'ny mpianatra ny teny hoe: tompoko, aoka ao aloha handeha andevona ny raiko. Fa hoy Jesosy taminy: manaraha ahy ary aoka ny maty andevona ny maty ao aminy. Amen. Jereo tsara io texte io, aza vakina malakilaky fa vakina miadana. Rehefa mamaky io texte io sika de tsy nieritreritra mihitsy zao zavatra ho teneniko aminareo zao. Zay mahatonga hoe manahoana ny famakinao ny soratra masina? Ao amin'ny fomba famakinao ny soratra masina de efa azahoanao ny atsasaky ny heviny. Raha vao maiky ianao, io mantsy mahavoatsika nahatonga ananao le fampianarana le hoe lecture je m'en foutiste. Raha vao maiky ianao ny amaky satria maiky andeha hiasa na maiky andeha hivoaka ny trano, de tsy ho azonao ny soratra masina. Fa tena mila mipetraka ianao ary mila mandany fotoana. Fa eo amin'ny fomba famakinao azy fotsiny de efa manova zavatra betsaka. Verenako am'izay, mario tsara fa ity olona manatona an Jesosy eto ity dia mpanoradalàna. Mpanoradalàna, zany hoe scribe ozy ny teny frantsay. Zany scribe zany amin'ny teny hebreo sopherim. Zany hoe ny mpanoradalàna na ny scribe dia olona izay mpanao copie, manao recopie zafady ny lalàna, ny Torah. Dikan'izay spécialiste mahafantatra ary mpanara-maso avy amin'ny sopherim io le hoe manisa, zany hoe tena manisa misy miverifie hoe tsy misy latsaka ny voambolana, tsy misy latsaka ny litera, satria amin'ny teny hebreo point anankiray fotsiny milatsaka de miova ny heviny, tsy mitovy amin'ny fomba fanoratra amin'ny fanoratritsika. Dikan'izay zany mpanoradalàna zany de olona fara zay sarotiny satria tena copiste ary mpanisa ny teny. Izany lehilahy zany no manatona an Jesosy ka miteny hoe mpampianatro. Zany hoe mireconnaître izy fa ambony no izy Jesosy. Zany hoe izy sopherim fa le hoe mpampianatro raha jerena amin'ny teny fototra de hoe moreh. Zany hoe ambony grady noho ny mpanoradalàna. Zany hoe mbola ambony noho izy ka noho ny maha-mpanoradalàna azy dia manaiky izy hoe za hanaraka anao fa tsara ny fampianaranao izy. De ahoana namaliny Jesosy azy? Jereo tsara le tsika tsy mitady lavitra, jereo tsara ny fomba namaliny Jesosy azy. Ny amboa haolo manandavaka, fa ny zanak'olona, Jesosy nampiasa le voambolana eto hoe zanak'olona, tsy manana zay petrahany lohany. Azadino fa miresaka amina mpanoradalàna Jesosy eto. Zany mpanoradalàna zany de mahalala tsara ny soratra masina, ny Torah ray manontolo sy ny bokin'ny mpaminany. Dikan'izay mahafantatra ny fotom-pampianarana jiosy ary fantatry ny mpanoradalàna ny dikan'le titra hoe zanak'olona. Tsy hoe Jesosy no nampiasa le terme voalohany fa efa référencé any amin'ny Daniel. Donc raha vao niteny Jesosy hoe zanak'olona izy dia azon'ilay mpanoradalàna ny tiany lazaina hoe ay, zay zany mahatonga anao ho tena hafa ny fampianaranao satria zanak'olona ianao, Andriamanitra ianao, tompon'ilay teny ianao, fa tsy tahaka anahy mpampianatra izay mampamerina ny olona fotsiny. An'ilay izy, jereo tsara le jeu de discussion entre Jesosy sy le mpanoradalàna. Dika ino zany? Dika zany hoe raha Jesosy zany no zanak'olona, ambony noho ny mpanoradalàna, dikany lazaina de hoe manana fahefana mihoatra noho ny raby. Ny raby de inona fotsiny nataony? Mampianatra. Fa ny raby tsy manana lalana hanova na hanampy na hanazava ny hevitry ny teny fa mamerina fotsiny zay voalaza ao. Fa Kristy kosa, Jesosy kosa amaha zanak'olona azy, amaha morer azy, amaha mpampianatra azy. Le mpampianatra eto aza ampidirina amin'ny définition mpampianatra am'izao androtsika zao hoe ohatranay, tsisy dikan'izay. Amaha tompony ny teny, zay ngamba ny lazana azy hoe mpampianatra. Tompony ny teny, tsy mitovy amin'ny mpanoradalàna zay mampianatra fotsiny, fa izy tompony.
raha ataontsika amin'ny teny hafa de hoe izy mihitsy nanoratra an'lay lalàna e. Fa ireto mpanoradalàna reto dia mamerina fotsiny an'lay lalàna. Dikan'izay matoa Jesosy miteny hoe zaho zanak'olona de hoe zaho manana fahefana amin'io voasoratra io, mba ilazana hoe il est le législateur. Il n'est pas qu'un gardien de la constitution. Il est le législateur. Izy mihitsy no mpahay lalàna, izy no tompony lalàna, izy no nanoratra an'io. Zany hoe manana zo sy fahefana ary alalana izy hitondra fanitsina raha misy diso ao anatin'izany. Eo zany mahasamy hafa an Jesosy sy ny mpanoradalàna. Ny mpanoradalàna de tsy manana fahefana hikitika na de litera ray azy. Jesosy kosa amaha morera azy, amaha tompony teny azy, amaha législateur azy, dia il est le seul à avoir la compétence hanova na hanapiditra fanazavana ny amin'io teny io. Ame ohatra ho Jesosy tao amin'ny filazantsara, efa renareo fa ho ny voasoratra fa izaho kosa milaza aminareo hoe, jereo tsara iny iny Jesosy mampiseho an'le fahefany mahazanak'olona azy. J'ai le droit de rectifier l'interprétation fausse anananareo raby. Jesosy zany manome lesona hoe diso ny fandraisanareo ny lalàna. Voalaza fa nampianarin'ny razanareo fa izaho kosa milaza hoe, jereo tsara izay fahefana zany. Tsisy olona manana zany fahefana zany afa-tsy Jesosy. Izay ny mahazanak'olona azy. Izaho kosa, jereo iny filaza izaho kosa milaza aminareo, fa izaho kosa milaza aminareo. Izany amin'ny terme teknika atao hoe pécher. Zany hoe lay autorisation alalana afaka mitondra fanitsina. Ary zay foana mahatonga amin'ny teny hoe raha misy zany olona te hametra-panontaniana aminao hoe ahoana ny fampianarana tananao ny amin'ny fifadikanina, ahoana ny fampianarana tananao ny amin'ny ampafolo-karena, de ho za hoe tsy zay voasoratra no ambony fa izay lazainy Jesosy. Asa razonareo ty ka tongavana. Za zany raha notaninareo ahoana ny hevitrao ny amin'ny ampafolo-karena, de aza aloha antany an Jesosy hoe ny interprétation an Jesosy, ny fanazavan Jesosy ny am'zany ihany no référence. Miresaka ampafolo-karena ve Jesosy amin'ny filazantsara? Tsisy ao na verset ray aza. Na verset ray aza. Donc zaho raha manatombotso Jean-Luc raha antaninareo za tsy miteny hoe ratsy manao ampafolo-karena, fa raha izany no ataonareo fototra iorenan'ny finoanareo dia voanareo. Raha tianao ianareo tsisy maharatsy an'izany. Fa ny dia ny fampianaran Jesosy no rahako. Raha te hantany ianareo ahoana ny fampianaranao ny positionnao ny amin'ny fifadikanina, dia hantany an Jesosy hoe ahoana ny fampianaranao ny am'zany Jesosy, satria izy no législateur ane. Aloko daholo ny tany aloha. De ahoana ozy Jesosy? De ohatr'izay hatrany, zay zany exercice tsika hoe ninona fanontaniana petraky ny olona, zay référence an Jesosy ihany no tanàna. Satria izy no mpampianatra, izy no zanak'olona manana ny fahefana any an-danitra. Zany fahefana any an-danitra zany tena fahefana hatramin'ny teny voasoratra azy. Verset faharoa, Matthieu toko faha enina amby roapolo zafady. Andiny fa efatra amby enimpolo. Matthieu toko faha enina amby roapolo, ny andiny fa efatra amby enimpolo. Zao ny voasoratra ao ny anaran'i Jesosy. Ho Jesosy taminy, voalazanao ary koa lazaiko aminareo hatramin'izao dia ho hitanareo ny zanak'olona mipetraka eo amin'ny tanana ankavanan'ny hery sy avy eo amin'ny rahony lanitra. Tamin'ny antaniny Kaiafa izy hoe Andriamanitra va ianao, de hozy izy hoe voalazanao fa ny zanak'olona mipetraka eo amin'ny tana ankavanan'ny hery. Io teny Jesosy io teny zay nataony Daniela no naverina. Mipetraka eo tana ankavanan'Andriamanitra amin'ny hery rehetra.
mazava be zany teny Jesosy zany. Manao lien direct izy eto hoe manana ny fahefana rehetra izy, tsy miera amin'izany izy. Zay foana masy le fanontaniana napetraky ny olona hoe fahefana viaiza no ahafahanao manao zao tam'le hoe manasitra n'andro sabata izy, ka azy ny sabata satria izy no nanoratra ny lalàna. Donc il a le pouvoir et l'autorité. Fahefana viaiza moa no ahafahanao manasitrana ny demonia satria izy ao kavanany ray. Zay ny maha zanak'olona azy. Dika aloha hoe zanak'olona de hoe tompon'ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Zay ny dika le hoe zanak'olona. Manana fahefana izy satria ao anatin'le atao hoe cercle privé n'Andriamanitra. Reto misy référence zay tiako mba ho vakianao. Jaona toko fahafito amby folo andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy dia avy eo andininy faefatra amby roapolo. Jaona toko fahafito amby folo andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Jaona toko fahafito amby folo andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy anaran'i Jesosy. Rehefa nolazain'i Jesosy zany teny zany, de noho tsara le vavaka nataon'i Jesosy ity, de nanandratra ny masony ho amin'ny lanitra izy ka nanao hoe raio, tonga ny fotoana mankalazany zanakao mba hankalazany zanakanao araka ny nanomezanao azy fahefana amin'ny nofo rehetra mba hanome fiainana mandrakizay ho an'izay rehetra nomenao azy. Ary zao ny fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao zay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay efa nirahinao. Izaho efa nankalazanao tety ambony tany, vitako ny asa nomenao ahy hataoko, ary ankehitriny raha eo mankalaza ahy amin'ny tenanao, dia amin'ny eno tsara, mankalaza ahy amin'ny tenanao dia amin'ny voninahitra niarahako nanana taminao fony tsy mbola ary izao tontolo izao. Voninahitra niarahako nanana taminao fony mbola tsy ary zao tontolo izao. Izay le maha zanak'olona azy. Andininy faefatra amby roapolo de miteny hoe raio, tiako mba ho any amiko am'izay itoerako ireo zay nomenao ahy, mba hahita ny voninahitro nomenao ahy izy. Endre, tiako mba hahita ny voninahitro efa nomenao ahy izy. Izay lay voninahitra nanan'le zanak'olona. Zany hoe efa tena milatsaka ao anatintsika mihitsy le hoe izy tao amin'Andriamanitra hatramin'ny voalohany, teo anilan'ny ray hatramin'ny voalohany. Izay le titre zanak'olona. Eto ry havana de ivoaka kely ao anatin'ny lesona fa manararaotra ihany misy zavatra miditra tsaroko tapoka eto. Io indrindra ry havako no mahatonga ny fandriky ny devoly amin'ny olona manao occultisme sy spiritisme, satria inona ny exploiten'ny zareo le filon de ny hoe misy ampahan'Andriamanitra ao aminao, de trandrahana lay Andriamanitra ao aminao, lay notion divine ao aminao. Azadiny fa izay ane no namitahany devoly ny olombelona voalohany hoe mitovy amin'Andriamanitra ianao, tsia olona ihany ianao fa tsy zanak'olona. Lay zanak'olona no Andriamanitra, fa lay olona dia tsy Andriamanitra. Nofitahany devoly tam'izay tsika dia misy mieritreritra hoe misy ampahany mahandriamanitra ato anatiko ato, tsia. Averiko foana lay lesona nataoko hoe isika dia noariana araky ny endrik'Andriamanitra, fa i Kristy no endrik'Andriamanitra. Jereo tsara ny fahasamihafany zany izaho sy anao nohariana araka ny, amin'ny teny frantsay de hoe nous sommes à l'image de Dieu. Misy an'le préposition na hoe araka ny endrik'Andriamanitra. Fa i Kristy kosa no endrik'Andriamanitra, no Christ est l'image de Dieu. Samihafa be zany. De miverina am'le titre eto hoe Jesosy ao an-danitra
dikan'izay zany de zao hoe misokatra en permanence ho antsika ny lanitra noho i Jesosy. Manana accès hiditra ao an-danitra ianao am'izao ora sy fotoana itenenako aminao zao. Aza miandry ny fotoana afatesanao vao ho any an-danitra. Eo am'izay misy an' Jesosy misy ny lanitra. Asa ratsapanao zany sara, zany arena be zany. Misy amin'ny akamaroan'ny kristiana hoe ay mafy niadoka ety pastera fa rovinareo vao tonga any an-danitra. Ora olona, vous avez accès au ciel 24 heures sur 24 raha noho ny am' Jesosy. Tsy miandry andro farany zany. Inona no manakana anao tsy hiditra ao? Ao nozy Jesosy tamin'ny Natanaela. Rehefa niteny taminy indro ny Israelita tsisy fitaka manao an Natanaela. Gaga be Natanaela. Ahoana ny afantaran'le ty zany? Tena Mesia marina. De ozy Jesosy, ny nilazako anao zany va no inonao? Fa ho hitanao ny lanitra misokatra ary ny anjelin'Andriamanitra miaka-midina eo ambony zanak'olona. Mazava zany teny Jesosy zany. Ho hitanao ny lanitra misokatra. Zany hoe ny lanitra de misokatra en permanence eo am' Jesosy. Satria izy lay zanak'olona. Izy lay mipetraka eo kavanan'Andriamanitra. Izy lay ny tompony fahefana rehetra. Io Jesosynao io no Jesosynao. Aza miandry ny andro rekipian'ny masonao vao any an-danitra. Izao amin'ny ora 18h38 zao dia efa manana accès ao an-danitra ianao. N'attends pas ta mort. Zao dia efa ao an-danitra ianao. Tsy zany mamorona an'izany. Efesiana 2:2-5 andao mbola veriko koa tenin'ny Paoly apôstôly manamafy zany. Efesiana 2:2-5 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary niarana tsangany isika, enoy tsara. Niarana tsangany isika ka niarana petrany any an-danitra ao am' Kristy Jesosy. Niarana tsangany ary niarana petrany, tsy hoe hapetrany, nefa niaraka napetraka am' Kristy any an-danitra. Zany hoe ratsorina ny ila tongotra ao efa any ho an'izay mino any Kristy. Conscient ve ny zanak'Andriamanitra malala isany izany harena sarobidy omeny Jesosy anao zany? Tonga saina ve isika isaky ny mivavaka? Matsikaritra am'izay ve nareo azavaiko aminareo ina ny antony fidianako an'le feokira amin'ny avy tokana isa-maraina? Ina izany matsikaritra aminareo mba valio kely eto hoe inona le feokira aorian'le kadosh alefako iny? De misy feokira alefako aorianan'izay izay maharaka. Anao karazana vistasy kely misy feokira malefaka alefako zay aorian'le kadosh amin'ny avy tokana. Mba miandry vali teny kely iza mahatadidy. Feokirana inona le izy? Inona le feokira alefako amin'ny avy tokana aorian'le kadosh. Misy dikany daholo nandarako an'ireny fa tsy hoe ina mahafinaritraritra ny sofoko. Iza mahatadidy ho an'izay mpanaraka avy tokana isa-maraina. Rehefa miaraka amiko moa zany mazava ho azy. Sodra doboko. Misokatra ny lanitra. Feokirana anjely. Miaraka amin'ny anjely isika. Tena tiako letika anatin'ny fonareo hoe rehefa manao fitaovam-bavahana, rehefa mivavaka ianao nany am-piangonana izy, misokatra ny lanitra. Tena mino zany ianao. Misokatra ny lanitra. De miaraka amin'ny anjely ianao, miaraka am'ireo olo-masina rehetra, miaraka am'ireo zay efa voavoonja rehetra. Eo ianao no zay le fiombonany, mino ny fiombonan'ny olona masina ao. Ny anarantsika zany tamin'ny fanekepona apôstôlika. Le olona masina eto de zay olona rehetra efa any sy zay mbola ety miray fo ao anatin'ny fotoana. Satria tsy misy tsony ny atao hoe notion du temps et notion de l'espace rehefa ao am' Kristy. Conscient ve ianao
tonga saina ave ianao fa isaky ny mivavaka ianao, isaky ny miresaka amy Jesosy ianao dia ny lanitra misokatra eo ambony lohanao. Tiako loatra lay teny novakitsika tery aloha tamy Matthieu toko fahaenina teo, lay miteny hoe andeha isika hiampita. Amy teny frantsay izy de hafa mihitsy ny filazana azy, allons sur l'autre bord. Izay le mivavaka. Rehefa isaky mivavaka ianao zany de ohatran'i Jesosy miteny aminao hoe andeha isika hitokana eny ampita. Izay ny dikan'le fandariny hoe avy hitokana koa raha tianareo fantatra. Tsy mifidifidiana fahatany daholo reny fandarany reny. Andao isika hitokana, allons-y dans l'autre bord, andeha hiditra ao an-tranony ray. Zay mihitsy rehefa tonga le hoe hivavaka sika de andao hiditra ao am'lay misy ny ray, andao hiditra ao amy misy an' Jesosy. Raha izay no mavesatra aminao, tsy ka mivavaka zany ianao e. Fa matoa ianao mbola tratran'le hoe ka mivavaka de satria tsy fantatrao ny valeur an'le hoe misokatra ny lanitra rehefa mivavaka. Zay zany le fotoanany mivavaka zany dia c'est un moment à part, zany hoe parenthèse ao anatin'ny fotoananao mihitsy, eo ianao miditra ao anatin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Allons vers l'autre bord. Afaka mibascule ianao, afaka miaka-midina any an-danitra ianao, tena mariny zany fa tsy angano. Mahazo miditra ao amin'ilay efitrano masina indrindra ianao. Efa nosokafan'i Jesosy ny lalana, efa notriary ny lamba, efa miditra ao izy, misokatra ny lalana fa ianao no mbola mihafahafa. Zanak'Andriamanitra ianao, tu as le laisser passer, pourquoi tu t'en prives? Maninona ianao no mbola hoe ka tsy kamo lohandro any? Vous ne savez pas ce que vous perdez. Gaga am'reny olona reny hoe kamo andray fanasan'ny tompo andro any, de zao hoe mialatsiny am'le fomba fiteninay eny an-Tanosy hoe sanana zany olo zany e, sanana. Miditry ny lanitra ianao, miditry ny latabatry Jesosy ianao, miaraka amy raisy latabatra amy Jesosy ianao, de kamo ianao, kamo. Sao de mba tsy mitombony zany, sao de tsy azo ianao, fa raha azy ianao dia tsy andronao zay iarahana aminy, tsy andronao ny hidiranao aminy, tsy andronao ny araka ire latabatra aminy. Mahagaga ihany raha lahan Jesosy na anabavan Jesosy no malaina ire latabatra aminy mampieritreritra. Azotsika am'zay ngamba zao ny hevitry le teny Jesosy tamy Pilato ao amin'ny Jaona toko fahavalo amby folo andiny fahaenina amby telopolo. Jaona toko fahavalo amby folo andiny fahaenina amby telopolo. Misy an'izao teny zao hoe zafady, Jaona toko fahavalo amby folo andiny fahaenina amby telopolo anaran'i Jesosy. Hoy Jesosy namaly hoe ny fanjakako tsy avy am'izao tontolo zao, fa raha mba ho avy am'izao tontolo zao ny fanjakako dia ho niady ny mpanompoko mba tsy ho voatolotra ho amy jiosy aho. Ny fanjakako. Asehony Jesosy an'ny Pilato tsara, fa tsisy dikany ny fanjakanao ry Pilato. Ny fanjakanao dia voafetra ara-jeografia, fa ny fanjakan'i Jesosy dia fanjakana intemporel ary fanjakana non spatial, zany hoe tsy voafetra ny fotoana, tsy voafetra ny toerana, ny fanjakan'Andriamanitra. Noho zany reo fahagagana hitatsika rehetra ao anatin'ny soratra masina de tsy hafa. Jesosy nanasitrana ny boka, Jesosy nanasitrana ny malemy, ireny dia santionany ilay réalité ao an-danitra. De izay no mahatonga azy ho fahagagana ho atsika satria réalité ao an-danitra reny, santionany fotsy reny. Izay mahatonga le hoe katsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra dia anapo anareo sisa be de be ny mandray an'iny hoe mila mivavaka be aloha zany, mila manao asan'ny mpiandry aloha zany, mila mandeha manompa any am-piangonana aloha zany, zay vao omeny Jesosy any fangatahako. Zany hoe mbola misy olona zany manao domoky tapany andoherana an'Andriamanitra. Fa ny dikan'iny teny iny de zao hoe ora olona,
ity omeny Jesosy anao eto occasion hidiranao ao anatin'ny lanitra zay ao aloha zany tena soratra masina zaho avy manana ny fiainana be de be de eto nefa le zavatra angatanao ohatrin'iny raha par rapport n'le fiainana be de be ao an-danitra de ozany hoe le fiainana ohatran'iny aloha ny mbola mahamatymaty a Jesosy hitanareo lozika ve zany ozy Jesosy hoe ekeko fa ilainao io zanako fa ity fiainana be de be ty tiako menanao aloha de ozany alao le fiainana kelikely riany aloha de avy eo raha manam-potoana vao le fiainana be de be c'est du gâchis ohatran'ny olona matory eo ambonin'ny kitapo olanona matory eo ambonin'ny kitapo feno vola ka le hoe katsao aloha ny fanjakany dika le katsao de hoe fais le bon choix maninona ianao mandany ny herinao amin'io zavatra kely io nefany ny zavatra nomaniko anao ato ngeda be zay le izy midira eo am'le fanjakan'Andriamanitra aza miandry ny andro afatesanao am'izao ankehitriny zao de tena aoko tena fifaliana ho anao zany hoe hiditra ao anatin'ny le efitra masina indrindra midira ao mazoto miditra ao misy fiainana be dia be efa nomany Jesosy anao ao aza lany andro any am'le zavatra kely izay ho hitanao fa tsisy dikany raha mihoatra le nomenanao azy voninahitra ny ao an'Andriamanitra izay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho azy mandrakizay vavakisika endre ny hafalianay Jesosy eo fa manasanay ianao hoe efa azonay iainana zao sady ny fiainan-danitra izahay mantsy mieritreritra hoe rahoviana vao mba ho sambatra rahoviana vao mba hita zany lanitra nefa efa eo atokonana ianao no hoe niteny taminay eo am'izay toerako no hitoeranareo koa tsy ny raharainay zany mbola hafa na matimaty anay zaho avy mba hanananareo fiainana sady hananareo be dia be mbola nikibonay ihany no Andriamanitray Jesosy mifona aminao zahay efa nasehoanao anay zay tsara koa fidio ny fiainana mba ho velona ianao sy ny taranaka-o ianao atao vao mahita tsirony miditra ao am'izany fonenana masina izany atao vo fantatry ny zanaka-o rehetra fa manana accès am'izany fitoerana masina izany zahay satria eo akavanany rainao misaotra Jesosy mampatsiaro anay zany misaotra namoa amy torimasonay koa ary misaotra manome tsiro indray atao anatin'ny fonay hoe fahasambarana ane zany afaka miresaka aminao zany fahasambarana tsy vesatra tsy devoir tsy adidy tsy lesona fa mahazo fi zany eo anilanao zany miditra ny mandrakizay anao zany amin'ny anaranao Jesosy Kristy no isaoranay izany fanomezan-dehibe zany amen dia miraso atsika rehetra maranako ny fotoana dia andehitsika am'ty ira ity ira ny firana fanampiny hoe ray eo mba faniriko mba tiako fanirianao faniriko dieny izao ny efa misantatra sahady izany fiainan-danitra izany le fiainan-danitra eto azy eritreretinay hoe le paradisa de hoe mihinan-kanina be le fiainan-danitra de eo anilan Jesosy de sady zay ira zay no anaovako veloma mahafinaritra anareo ho amin'ny fotoana manaraka indray veloma tompoko Ratu kasitraka miandura lanitra tiene tiantani kanefa tsy izao ireny fireo zay ny manao hiaraka mito atrany endre ifiainana ani
situpirai fanahiran era sana hukum Rewasasro iranifu iranilu Layo naona mue Ratubuka ani Mafaniriku Ratu Kasichaka Nyuzana Kamanu Fenu Faedrena Ilu Fataniku Amita Ireu Asana Kasireare Fa Hanetitena Ishnana Anilanja Situprira Fanaira Era Shana Huku Wewasasu Iranifu Iranilu Rayo Namo Namue Ratubuka Adi Tifyanana Anilandra Titupiran Fanaira Hira Sana Huku Rewasasho Iranifu Iranilu Layo Namo Namue